Talata 12 novambra 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao fampanajana sy ampitiavana no anasanana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana no anokafantsika ny fiarana amin'ity alina ity fanokana n'ireo mpiomana valo amby fitopolo ho mpiandry no namaranana ny isan-taona faina amby telopolo ny toby Betesda Ambohibao izay nanomboka ny 15 novambra lasa teo ary ny farana androany. Samy nanafatrafatra ny nitoron-teny sy ireo nandateny ny amin'ny tokony anaovana ny asa tsara araka ny fahasoavan'Andriamanitra, ny anorenana ny finoana sy ny joroana mandrakariva amin'ny famarinana sy famasinana. Sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao de Jesosy Kristy. Io no teny faneva nanorenana ny isan-taona faina amby telopolo ny toby Betesda Ambohibao. Iray amin'ireo toby mpifoazana 20, miray amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Ny pastora Jacques Kodasy Ratefiarvonjy no nitondra ny afatr'Andriamanitra tamin'ity fotoan-dehibe ity. Afatra telo no nasongadiny filohan'ny sinode Antananarivo. Raha tiana ho tsara ny asanao dia orenao amin'ny Jesosy. Samy manana ny anjara asany tsirairay ao amin'ny fiangonana misy azy. Andraikitra masina sy sarobidy ny asa fanompona eo ny fiangonana ho izy, ka fadio ny kitoto, ny ala safay sy ny njara fahavita ary ny manao ambanin-javatra ny asa fanompona izay mila tao ampahamalinana. Aoka ny fiangonana hanaiky ny fisinio fanomezam-pahasoavana samihafa atolotr'Andriamanitra ireo mpanompo irainy hoe ho aminy. Matetika mantsy havana dia miteraka olana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fifandimbiasana andraikitra. Miteraka olana. Ho anao izay manana andraikitra kosa dia aza miavatra fa miasa araka ny fanomezam-pahasoavana natolotr'Andriamanitra anao. Isika koa rehefa miasa dia aza manao asa zara fa vita na kitotoa na ala safay. Rehefa tsara ny asa toizo hatrany izany fahatsarana izany ary atsara ohatrany izay asa tao mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Manehoana ny voninahitr'Andriamanitra sady joroana vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra koa zay. Ianao zany efa manao asa ratsy tsy dia tsara loatra ny asa taonao dia zao malala baraka n'Andriamanitra ianao amin'izany. Nanana ny solo-tenany nanatrika ity isan-taona ity avokoa ireo toby lehibe 4 toa ny Soatanana, Manolotrony, Farimena ary Ankaramalaza. Ankoatra ny foibe loteriana sy ny sampana fifoazana nasionaly na ny avy amin'ny Fifil na ny Safif dia toa ihany koa ny solo-tena avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta malagasy na ny FFPM, fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM, ny avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Aoka isika teny ijoro amin'ny fahamarinana, ijoro amin'ny fahamasinana ary fototra tokoa amin'ny finoana hoy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Sodran'Andriamanitra lehibe nieny tsara ny afaka toriteny teo isika rehetra dia tiana asa izy hoe miasa tsara, miasa mafy. Rehefa miasa tsara dia miasa mafy mavita. Fa izany tsy maintsy ahorona. Tsy maintsy ahorontsika amin'ny finoana. Tsy maintsy manana finoana aloha tsika izany. Dia finoana Jesosy Kristy dia ataontsika fototra. Ary isika koa tokony hijoro satria fantatra tsara fa ohatra tsika manana ny finoana sy manana ny fanetretena nefa tsy mijoro amin'ny fahamarinana dia eo indray tsika taraiky. Ka dia mampahirina manariva mieno an'ilay teniny zareo Farimena teo hoe na dia misy mafana fo azy dia dinio tsara ihany ny zavatra raisina sy atao mba tena ho sitrapon'Andriamanitra toy ny zavatra ataontsika.
ny teny androany zay reko to retsika teo dia to manafatafitra avokoa fa aloha retsika hijoro amin'ny fahamarinana hijoro amin'ny fahamasinana aloha retsika tena naiky tokoa fa miasa amin'ny fanorenana miasa amin'ny finoantsika eny ambiam-polo amin'izata ankehitriny ireo tobi-pifoazana manerana nosy sy hatrany ivelany miray amin'ireo toby lehibe efatra 7 mianada kosa ireo mpiomanompiandry no tokanana androany fa nanomboka androany ihany koa ka hatramin'ny alakamisy izao ny komity foibe ny FFKM faefatra amby 7 any Ambatondrazaka anisan'ny laadinika ny makasika ny fiainam-pirenena ankoatra ny fiainam-piangonana ny Riandriana Arivony MBS Ambatondrazaka rehefa omeko fahefana ianao anio amin'ny firenena sy fanjakana mba anokotra sy anjera anapotika sy andrava ary anorina sy amboly Jeremia toko voalohany andininy 10 izay teny izay no hodinina sy hofakafakaina mandritra ny komity foibe 7 ny FFKM zay tanterahany eto Ambatondrazaka mandritra ny atelona nosantarina tamin'ny alalan'ny fompom-pivavahana teny anivon'ny fiangonana Anglikanina Santa Jacoba Mangarivotra ity komity foibe ny FFKM 7 ity taona iray hafana manao jeritodika ny lasa ary fibanjinana noavy ny fanatotsana ny komity foibe tahaka zao hoy ny révérend Renard John Samuel John zay pitarika ny foibe ny FFKM ankehitriny betsaka ny zavatra iainan'ny fiangonana tsy afaka mianona fotsiny ao anaty hevitra fa mandinika ihany koa ny fiainan'ny fiarahamonina betsaka ny zava-misy atrehana ao anatin'ny ivon'ny fiangonana izany fa ny fiangonana moa tsy natao hita ao anatin'ny rindrina efatra fa hivelatra sy iaina anijoro vavolombelon'ny finoany eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena ihany koa misy antso lehibe ao anatin'izany teny faneva izany dia ny atonga ny fiangonana mba tompona ndraiky sy andraindraikitra manoloana ny zava-misy samihafa rehetra hatrany misehatra herina fa kely indrindra ny ankohonana fianakaviana ny fiarahamonina ny firenena fa indrindrindrindra ny asa lehibe nakin'ny tompo aminy dia mitolo sy anambara ny vaovao mahafaly amin'ny olombelona rehetra satria mbola resy lahatra ny fiangonana fa izany ihany lalam-pamonjena atonga antsika menakavy atonga mivoaka koa ny firenena mba hiada-pinahitra hono tompoko nisy ny afatra ny entinareo tamin'ny volana jolay lasa teo anisan'ny mbola hovodinika amin'ity komity lehibe ity hoe mikasika niny antso nataonareo ho an'ny voaka malagasy sy ny mpitondra fanjakana iverinay fa ny antso atao tsy hoe ho an'ny fotoana anankiray fotsiny fa mandinika sy mamakavaka ho izahay ny fiainan'ny manontolo fiainan'ny fiarahamonina fiainan'ny firenena fiangonana akoatra ny fandinihan'ny anatiny ao anazy eo ka matona mbara ireny natona atao ireny dia inonay fa tsy hanapa-nenifitra fa mba hisetriny avy amin'izay antefan'izany araky ny sokajy izay voasorotsotra tanatin'ireny ka tsotra zany mivaly hoe teny mbola miantso ny rehetrarehetra ny afatra zay nampitaina fa tsy hoe lany amin'ny fotoana anankiray akory ny alakamisy 7 ny volana novambra ho avy zao moa no fantatra fa hamoany izy hoe ny fehinkevitra mivoaka avy amin'ity komity foibe 7 ny FFKM ity tiana ihany ny mampafantatra fa tany amin'ny taona 20 no nandraisana Ambatondrazaka voalohany ny komity foibe ny FFKM tahaka izao eo amin'ny vaovaony sosialy zaza roa no namony ainy omaly vokatry ny kere ao Mananjary mamely mafy ny kere any amin'ny faritra Vatovonana iny amin'izao fotoana izao mbola mizaka ny voka-dratsy nateraky ny rivodozan'ny fanesy teto amintsika ny ankamaroan'ny tantsany amin'iny faritra iny maro noho ny findramonina vokatra izay tsy fisiny sakafo izay fa najiajiny ny zavandriamahefa eo amin'ny sariny Taizinaina fa diranovana tanteraka efa mihinana ny tsy fihinana ny ankamaroan'ny mponina amin'ny faritry Vatovaviana ankehitriny mamely mafy ny kere toy izany izao ny ao amin'ny komuna Antsenavolo fa distrika ny Mananjary Vodivy, Ovitra, Ngingiza, Ofika ireo sisa no ataon'ny mponina sakafo ao ireo mifindramonina ao ihany koa anefa ireo efa namony ainy androany zao aho na eny vaovao olo avy any namorona zaza roy maty andalana zaza roy maty andalana ao simasimakekekiny Ambalamainty ao ifindramonina megna aty zavatra mampalahelo zay zavatra izay ifindra aty nefa aety efa maty efa sahirana me mitombo zany effectif an'le olona ipetraka aty ao zao ato
efa lany vodivia asimosimo ao, efa olona agny zany mitoa vodivia aty amin'ny faritra misy aty, efa lany. De raha lany ny vodivia io de sy fantatra koa ny raha hoaniny. Ny zavatra tsara ho fantatra no mpanjaka io zany aminay aty de sy de fomba nazy io loatra mikarama, mamegna ohatrany vahoaka aminay aty zany mpanjaka mikarama zany, nefa noho ny basiray de ikarama mba hirovana sy angalatra, saingy eo le kolosaina efa mahazatra iainana. Zany indrindra no ahafahanareo midimiditra lalina aison'ny tagnana ny fiainanay mpanjaka, fa sy mikarama zay kanefa mpanjaka tsy maintsy irery araka ny voalazy zany, rehefa hiasa miasa vahoaka. Miandrandra vahaolana maharitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny araka izany ireto mponina ireto. Misy ihany hoy izy ireo ny fanampiana vonjy-maika avy amin'ireo tompona ndraikitra isa-tsokajiny ireo, saingy tsy ireo tena sahirana no misitraka izany. Matetika zalahy magnano ankety eto sur terrain sur tablette fotsiny fa sy midesante any amin'ny olona tena marefa, any ka zay ny olona manamanan-karena aman-tagnana, zay ny olona manamanan-draha fantatra no mahazo, nefa io nefa sy marefa. Nenay zany tena farany marefa. Vahaolana tiana engatana zany satria raha manana olana zany de mba manana etaeta amina vahaolana. Mba tokony hisy mô zany asa mba hivadika vola mba maharitra i volamenany any hoanany any kanefa sy maharitra. Fa la mba misy asa i mô mba magnano lalana entelokotany mba maharitraritra kokoa. Zay aby zany nenay tianay mba vahaolana maharitra. Ny masombolona ny hoanina aza sisy, ny ambolena ve de hoisy, amafisina koa zay resaka masombolo zay. Na mamboly miazana isan-taona noho ny haintany sisy dikany de vao maika hoe sisy ambolena de ity mandrava-taona zany ny terena ety. Be zavatra hita fa sy nahita raha ohatrany ity aho. Ka noho zany tompoko de mangatake mila fagnampiana amin'ny fanjakana aram-baratongany. Efa saika ny akamaroan'ny faritra rehetra eto Madagasikara ankehitriny no tratran'izay sy tsy fanjaritsakafo izay. Maro amin'ireo tatsahany ambanivohitra no tsy mety tafarina intsony avokatry ny rivo-doza nandalo teto amintsika. Efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fandalovan'ny rivo-doza indray anefa isika ato ka efa manaisa ady ny amin'ny hoavin'ireo tantsaha. Famidrongatra indray ny Anjiambalala ao amin'ny komina Dabolava distrika ny Morondava faritra Menabe. Efa herinandro teo izay no nanjaka ny Valala ary efa nisy ny fitarainana tamin'ireo tompona andraikitra fa tsy misy valiny hatramin'izao. Raha ny fitarainan'ireo mponina efa maro ny volompotika ny herinandro lasa no makaty ka ampanenon'izy ireo lakilosy fanairana amin'ny mpitondra isan-tsokajiny rehetra. Fa la fomba vao hafa kosa indray tandindondoza ny orinasa Jirama. Azapitena ny orinasa, azitsabany ministera ny orinasa Jirama, miala ny ministry ny Angovo, sombony tamin'ny fanambarana nataon'ireo sandikany mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama ireo, nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety, nataon'izy ireo tetsy Ambohijatovo Androany. Zavandriama efa sy Taiziny. Tsy misy atreto ny marimaritra iraisana eo amin'ny sendikany mpiasan'ny Jirama sy ny ministry ny Angovo ary ny Akoranafo mikasika ny olana misy ao anatin'ny orinasa mpamatserinaratra sy rano eto Madagasikara. Maro ny fangatahana sy fitakiana nataon'ireo mpiasa nandritra ny fotoana naharitra, saingy nanome lamosina azy ireo foana ny ministra raha ny fanazavana. Tsy ankasitrahan'izy ireo ny fitsaban'ny ministry ny Angovo ao anatin'ny orinasa Jirama. Tsy tokony ahilika any amin'ny mpiasan'ny Jirama ny tsy faiza mitantana raha ny fanazavana hatrany. Ankehitriny zany nandritra ny fotoana heritaona zay nisy foana ny korotana teto anivon'ny orinasa. Dia niezaka izay ny fampiresaka amin'ny ministra. Everinay fa feno ny kapoaka, izy tsy andray dia aleo tapahana amin'izay zany le fangatahana lava, aleo miala ny ministry ny Angovo sy ny Akoranafo. Manomboka androany zany dia miantso izay ny mpiara-miasa rehetra tsy andray baiko na avaminiza akoatra ny lehibe eto anivon'ny orinasa Jirama. Faharoa miteny any mpiasan'ny ministeran'ny energia rehetra fa tsy lehibe ato amin'ny orinasa Jirama ianareo fa miandraikitra kosa ny resaka Angovo sy Akoranafo amin'ny rahan'ny ministera. Na iza zany mpiasan'ny ministera mitady hiditra eto anivon'ny orinasa Jirama dia mila mitondra fahazoan-dalana izy afahany manao an'izany ary tsy mahazo manome baiko. Fahatelo sady farany tsy manaiky ny fanliana andraikitra fitenenan'ny ministera na ny ministra hoe ny mpiasan'ny Jirama ny tompona andraikitra amin'izao zavatra mitrango izao. Raha misy ny tompona andraikitra dia ministra anisan'ny voalohany tsy ho tany saintsika androany
fa aoka izay a ny fanoizana an'izay zany a dia ny fitaritanay mpiasa hidina an-dalambe irosa amin'ny fitokonana. Nanamelo koa ny fandorana sy ny famotehana ny fitaovan'ny jirama tany Marolamby ireto mpiasa ireto. Tany dimindoza ny orinasa jirama ankehitriny kanefa toa misy endrika tsy fandraisana andraikitra ataon'ny ministera manoloana izany. Tany indomindoza izahay sy ny orinasa ary indrindra ny fototra fitrasan'ny orinasa jirama, ny fitaovam-pamokarana orinasa jirama tany indomindoza, taorianan'ireny famaizan'ny central, taorianan'ireny famaizan'ny braon'ny orinasa jirama tany Marolamby ireny. Izay dia manameloka amin'ny lafiny rehetra ny fihetsika izay miteraka fanakorontanana, manome tsiny any manameloka avy hatrany ny olona izay rehetra atao ambadiky ireny fandorana ny orinasa jirama tany Marolamby. Aza dino vakoka ary am-pirenena ny orinasa jirama. Tsy hipetra-potsiny izahay fa tsy maintsy hiteny izahay fa misy tsy fandraisana fanapa-kevitra, misy tsy fandraisana andraikitra ao ambadiky ireny rehetrarehetra eny. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ary handray an-tanana mikasika ny orinasa jirama ireto sendika ny mpiasa ireto. Roa andro sy tapany no fe-potoana anjiniana anatina Sambomera ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona ho avy 2024. Tsy ahafahana mandray ny tsikera sy fankakevitra rehetra avy amin'ireo mpiantsehatra isan-tokony ho fe-potoana fohy dia fohy io ka ilana fieverana mba tsy hiverenana ny tranga teo aloha. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Pressy. Novelabelary ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany teny amin'ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana 2024. Nijanona tamin'ny fampahafantarana fotsiny izany fa tsy naranadhevitra. Niteraka faneho-kevitra maro teo amin'ireo solombavam-bahoaka ny fahatarana ny fahatongavana ity volavolan-dalàna ity teny ampelantanan'izy ireo. Nilaza nefa ny ministra fa ny 20 oktobra lasa teo no efa tonga teny amin'ny anteny mera ny volavolan-dalàna ary misy taratasy manamarina ny nandraisan'ny anteny mera izany. Misy amin'ireo solombavam-bahoaka nefa no nilaza fa tsy naharain'ny boky mirakitra ny volavolan-dalàna ho an'ity teti-bola ity raha tsy vao omaly. Tsy vitan'izay fa atao anatin'ny 2 andro sy tapany monja no andinian'ny Asambomera mialohan'ny ankatoavan'izany. Toa lasa tefo maika tsy ampifankakevitra sy tsikera avy amin'ny mpiantsehatra Sambomera hoy ny solombavam-bahoaka. Aleo ajaina le fe-potoana hanatanterahana le adihevitra sy fankakevitra sy fanangonakevitra alohan'ny hitondrana sosikevitry ny Voamera makany amin'ny Fivoriambe. Kanefa hatreto amin'ny atota taratasy be anarivo ny pejy io dia ny 2 andro sy tapany zany no ahafahana manatanteraka ny adihevitra ny anivon'ny Asambomera. Dia eo zany ny poitra indray le hoe hiasa andro amanalina solombavam-bahoaka anatanteraka ny tsy maninona zany asan'ny solombavam-bahoaka zany fa afaka tsy niasa andro amanalina solombavam-bahoaka. Raha ohatra ka tena mipetraka tamin'ny 27 volana oktobra marina ka tonga dia nanomboka ilay fanoloran'ny ministra azy dia tonga dia nanomboka ny Asambomera. Ny Asambomera nge raha ny tokony ho izy tsy voafetrany ny hoe eritreritry ny solombavam-bahoaka mpikambana amin'ny Voamera fotsiny fa na ny fiarahamonim-pirenena na ny sehampiariana voakasika resaka toe-karena resaka eto sy resaka fiariana manana ny heviny isaky ny sokajinasa daholo dia fanangonana ny reny no aravina dia hoentiny eo anivon'ny Asambomera dia amoahan'ny Voamera sosikevitra makany amin'ny Fivoriambe akana fankatoavana na tsy. Kanefa ilay 2 andro sy tapany tsy ho ampy. Zahay izao izay manokana efa miandry, efa niandro moa zany. Iverina indray ny fomba fanao mamoetra teo aloha raha izao no mitohy ka ilana fieverana. Ilay fahazarana hatramin'ny taloha ihany lasa amehana foana anaty amehana foana no andraisana fanapahan-kevitra. Raha tsaroantsika ingeta amin'ny fanaovana ny fantsiana ny teti-bola ho an'ny taona 2024 farany teo. Efa ohatran'izao ihany 2 andro 3 andro nanaovana ilay Asambomera. Fa rehefa vita ilay Asambomera milatsaka avy any ny feo avy any amin'ny Maronisa milaza hoe ilay sosikevitra avy any amin'ny gouvernemanta ilay endrika ilay volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta ihany ho tsy maintsy ampidirina any amin'ny Fivoriambe. Dia inona fotsiny zany ny asan'le Voamera adihevitra be teto tamin'izany na dia hoe
fanitsiana tetibola raha natao tamin'iny fotoana iny maika fa ity loi de finance initiale ao amin'ny taona ho avy ity tokony miainga avy any fotony tanteraka mihitsy famakafakana sy mifakana sosokevitra raha tiana tena anaraka ny toetrandro araka zava-misy tena iainan'ny firenena ny tetibola iainana amin'ny taona ho avy eo. Nanomboka androany Sambomiera andinihana ity volavolan-dalàna mifeny tetibola-panjakana ity ka nizy maizao no ampidirana izany ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny parlementaira izay azo ny rehitratrehiny. Entina aminao manaraka kosa ny fintiny fandarana miara-manonja androany ny ombana betsaka amin'ny fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy na ny ireo fonty izay antoky ny fividianana ho avy. Ilana fahamalony izay hafanisana ny mpifidy izay raha nambarany solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama izay vahiny fandarana androany. Ravrazafy Mahenina sy Toky Ramarola. Mitony fanetana nataony Tokotiko Madagasikara amin'ny tikony isoratany olom-pirenena anarana ao anaty lisy mpifidianana. Mila miambina hatrany anefa amin'izay mety ho kilalao maloto ampiasay mitondra fanjakana sy ireo pomba azy mikasika ny lisy mpifidianana izay tsy tomomba ny araky ny tokony ho izy hatreto. Jereo tsara ny président Marc Ravalomanina zao tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy amin'ny fiezahana, amin'ny famporisihana ny olona amin'ny hoe soratany anarana ary tsy vita an'izay fa arao maso amin'ny tsipriany io resaka io. Arao maso satria maninona ilay fanaraha-maso aloha dia tena ilaina mihitsy io ary io antsoina hoe lozika io amin'ny raharaha takantony, raharaha-pifidianana, raharaha-pirenena. Fa maninona no araha-maso? Misy miteny mantsy hoe fanga izy ity raharahan-jaza no araha-maso ohatry ny zazakely vao mihetsiketsy dia araha-maso. Ie, tsy maintsy atao ny fanaraha-maso satria manjaka loatra tamin'izay efa nitranga. Manjaka loatra ny fitaka, manjaka loatra ny alatra ary ao anatin'izay misy ny tsindritsindry amin'ny endriny maro amin'ny resaka tontolo-pifidianana aty amin'ny fanombohany mihitsy amin'izay resaka tontolo-pifidianana izay dia tsy maintsy ilaina ny fanaraha-maso. Tsy azo atao ve ny manao an'izany? Valiny azo atao ny manao an'izay. Fa raha ny tsika eto Madagasikara dia efa mipetraka aloha zao, tsy misy salasalana mihitsy miteny izany amin'ny hoe efa mipetraka ny tsy fifampitokisana aloha satria ny olona efa fay izy ary ny fihetsika ataony sasatsasany mbola aty amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana dia efa mametraka ny isan-karazany. Izay zany no manosika ny hoe tsy maintsy atao ny fanaraha-maso. Anisan'ny antoka ialana ao anaty fahantrana ary anavotana ny Madagasikara ny fifidianana, hoy kosa ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama. Ndresaka azo tamin'ny faritra rehetra nandehanana, tamin'ny distrika rehetra nandehanana dia ny fitaranan'ny olona na amin'ny fahoriana miainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Samy manany tao hoe mahasamihafa azy ny distrika rehetrarehetra. Fa zay tena nandalovana rehetra tsy mba misy miteny zavatra tsara tamin'ny filoha Marc Ravalomanina fa dia fitaranana tamin'ny fiainana andavanandro ary ny fitaony natao ny fampitana tamin'ny fotoana ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanina sy amin'izao fotoana izao. Ka eto azy zany dia teny hoe manamafy tanteraka ary ho atsika rehetrarehetra na amin'ny distrikany Boriboritany faefatra na amin'ny distrikany Betafo na amin'ny distrikany Faratsiho iny izay tenenina fa tsy misy député atsika dia eto zany dia manamafy aminareo fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy andeha amin'izany fifidianana zany isika ary io fifidianana io no ampisehoana amin'ny vahoaka ny tanjaky ny antoko ka ahafahana mametraka ny filohan'ny antokontsika hitondra ny tany fanjakana. Zany hoe izany zavatra zany tsy vita amin'ny vava irahiragneto fotsiny fa tsy maintsy arahana azy zany dia inona le fanarahana azy dia raha amin'izao vanim-potoana zao aloha zany dia tsy misy afa-tsy ny fidirana ao anatin'ny lisy-pifidianana isa-tokantrano aloha.
Vaovao avy any Mahajanga ny Latsaka Andalambe nitondra sora-baventy sy nanao fitakiana manoloana ny fampiakarana ny abany trondromaina ireo mpivarotra amin'ny tsenabe ny Mahajanga io maraina io. Famonoana ankolaka ireo madinika no andikan'ny mpivarotra ity fanapa-kevitra ity fanadihadiana. Tafiakatra ronjato isanjato mahery be zao ny abalain'ny faritra Boeny amin'ireo mpamongady trondromaina eto Mahajanga. Raha 10 ariary isaky ny kilao izany teo aloha dia tafiakatra ronjato ariary isaky ny kilao kosa izany amin'izao fotoana. Tsy falo izany ireto mpamongady ireto ka taony nisy ny tabataba sy ny orakoraka teo kosa nitondra sora-baventy teo amin'ny bazary Marolaka. Ka isika zany dia ampiseho fa isika dia zanaky ny mpitondra fanjakana eto Mahajanga marary isika, efa tsy mihinantsika, efa mijaly isika, nefa dia mbola tsindrina amin'ny ristourna 200 ariary par kilo io filaosika io nefa ny vasa izay ataotsika dia efa tsy zaka antsenatsika itsony. Misy ny confinement sy ny resaka fisondrotan'ny carburant, ny frais de transport 300 ariary par kilo aza efa nampikokoko atsika collecteur rehetrarehetra dia mbola hotsindrina 200 par kilo iabe zany tsy rariny zany tompoko tsy zakatsika noho izany mitakytsika Manazava izy ireo fa tsy nisy teny fampiarana fa avy hatrany dia teny midina sy fizahazahoana no natao. Mikasika le ristourna zay tsy namelana ny camion andeha omaly tompoko dia mba saika mba hanao fitarainana zay satria efa tsy zaka ntsony mihitsiny hoe 90 dia tony dia ampiakarina 200 le ristourna amin'izay tsisy fierana tsisy ninninina le produit alefanay dia produit mora simba raha vao mijanona andro andro na 3 andro anaty camion dia efa simba tsisy azo raisina itsony nefany dia le camion naverina zay tsisy fampandrelesany fa naverina ny verina eto Majunga zay tokony voaka tany Bilibaka omaly dia naverina eto Majunga daholo ny camion fa hoe tsisy mandeha. Mandoa droit amin'ny commune koa ny entana tonga eto efa nekena igny mbola mandoa vola amin'ny région koa ny entana tonga eto mbola io entana anankiray io ihany dia hatramizay mbola angalana vola koa 70 par kilo rehefa iboaka ny Mahajanga ny entana. Igny aloha ny fahitana anazy dia efa zavatra tsy rariny satria entana anankiray ihany atao anatin'ity faritra Boeny ity. Ny tsena efa ratsy dia ratsy, ny entana efa lo satria ny olona tsy manam-bola hividianana entana, ny olona sahirana afaka midina tia tsena nareo mijery an'izany entana lo zany. Entana vidiana 3 arivo amidy déchet Amony ny mpandraraha eto Mahajanga ve zany ny tanjon'ny fanjakana sa nampy azy ireo mba handroso ny totohatra tsy afaka nefa tia hanao dingan-dava. Faniteraka savorivory tamin'ireo mponina tetsy amin'ny 17 hektara atsimo ny fananganana fotodrafitrasa eo amin'ny zaridaina maitso nisy ny fanapoahana entona manjatsa ranomaso nanaparitany ireo mpitandro filamenana ny fokon'olona ka zaza 3 sy olon-dehibe iray no torana. Sekoly tsy miankina iray eo amin'ny manodidina milaza ho tompon'ny tany no mikasa hanangana fotodrafitrasa eo amin'ny toeran'io fa tsy manaiky ny mponina ka nanao ny fomba rehetra anakanana izany androany. Teny an-toerana Zavandriamahefa sy Taiziniana. Niroso tamin'ny famefena ity zaridaina ity ny mponina tetsy 67 hektara atsimo androany. Nambaran'izy ireo fa misy mikasa hanangana fotodrafitrasa eo amin'ity tany ity izay efa noajarin'ny fokon'olona hatramin'izay. Vokatra tsomarainy koa no ateraka izany hoy ireo mponina raha toka mbola metrahana fotodrafitrasa indray eo amin'ity toerana ity. Ny ity zaridaina ity zany an'ny fokon'olona efa nanomboka tamin'ny 1970 hatramintsika amin'ny teny androany. Efa noajarin'ny fokon'olona ho zaridaina foana io hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola mipetraka ihany le zaridaina jany ho zaridaina hatreto aloha zany. Ity dia partie accessoire anay. Izay zany amponina rehetra eto mponina eto tompo-trano daholo fa tsisy mpanofa-trano na iray ary. Izay tompo-trano zany amin'ny matompo-trano anay dia manana droit zay amina espace vert, parking sy toerana malalaka ilalaovan'ny ankizy. Ary faharoa manarakarak'izay ato ambanin'ity feno bizo be da be ao ambany ao. Io zany raha vola vana kely tonga dia maka zavatra ka hisy rano be da be eto ho tena difitra ity tanàna ity satria tena ny évacuation rehetra mivoaka any amin'ny canal Andretany etc. Eo ambany eo daholo ny lalany ka tsy antsekena hatramin'ny farany. Zay ny antony tsy anekena hatramin'ny farany ny anorenana eto amin'ity faritra ity.
sekoly tsy miankina iray eo amin'ny manodidina ihany no mikasa ny anangana fotodrafitrasa eo amin'ity toerana ity raha ny fanazavana nitondra fanazavana avy hatrany izy ireo ary nilaza fa azy ireo ny tany ary manana taratasy mazava tsara izy ireo nandritry ny fotoana nanangonana zany ilay nanangonana ny fitaovana zany fantatritsika ohatra ny ahoana anao fotodrafitrasa zany amin'izao fotoana izao dia nipetraka teo zany ilay toerana ka rehefa nipetraka teo zany ilay izy tsy nisy ninina teo amboniny dia tonga ny tompony anangana eo amin'ilay toerana lazaina fa hoe fananam-pokon'olona satria tsy teo izahay nandritry ny fotoana nanangonana dia tonga milaza fa tompony ireo olona reo ambadika ao ireo zany dia izay zany no teneniko eto hoe matoa zany izahay tonga eo anangana manana taratasy ara-dalàna tsy inona akory zany fa io tany io dia averiko indray mandeha sady manana titre io ao ny borina mamefy tsaran'izy io misoratra amin'ny anaranay izy io nazahoana alalana tamin'ny ambara tonga pahefana manam-pahefana rehetra io toerana io izay ngamba lety ny gasy hoe ory hava-manana ny tena finosin'izay satria raha ny anankiray tamin'ireo olona ny komireo ny tompony io mino fa nanangana koa izy tsy misy taratasy manamarina mihitsy hatramin'izay ahafahan'ny fokon'olona io tany io raha ny fanazavany hatrany ankilany milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany ireo fokon'olona ary efa nisy ny fanangonan-tsonisy nataon'izy ireo ho fanoherana izany miantso ny ambaratonga pahefana hijeraka ity raharaha ity anko ireo mponina raha ny loharambavao ny ariva teo dia niafara tamin'ny savorivory ity raharaha ity ary tonga tena nitoerana ny mpitany filaminana nisy ny fandefasana bomba mandatra dranomaso ka mpianatra telo tsy lavitra teo no safitra ary olo-dehibe iray anko no sepotra andrasana moa nitony ity raharaha ity efatra isanjato amin'ny ankizy manana fahasembanana no misitraka fampianarana an-tsekoly ho antsika eto Madagasikara araka ny tatitry ny miksa tamin'ny alalan'ny fanadihadiana ny taona 2012 manampitrotraka izay ny tsy fananana fotodrafitrasa sy mpampianatra mifanaraka amin'ny fahasamihafana ireny zaza ireny mbola maro ihany koa ny karazana fanelikiliana miatra amin'izy ireo ny anivon'ny fiarahamonina raha ny tatitra hatrany nanao antso sy fanairana ny UNICEF na ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny ankizy nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'izony ankizy ny alahady lasa teo fa mila karakaraina sy jerena ny momba azy ireo omena sehatra ahafahany miaina sy mivelatra ary manana fiainana tahaka ny ankizy rehetra famijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany maro amin'ireo vehivavy manana fahasembanana no hiara-ny fanelikiliana ankolaka rehefa manantona ireny toby miandraikitra ny fahasalamana ara-pananana ireny toy ny olon-drehetra ihany anefa ireo vehivavy ireo ka rariny loatra raha misitraka n'izony ara-pahasalamana izany indrindra no natonga ny fikambanan'ny vehivavy sembana eto Madagasikara nanatanteraka atrikasa ho fampahafantarana tetikasa any an-tanan'ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana ara-pananana mba hijery akaiky azy ireo fanadihadiana eo amin'ny sary sy nindran-tsary ny Taiziniaina maro amin'ireo vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara no malaina tanteraka hanatona ireny atobo-pahasalamana mandray an-tanana momba ny fahasalamana ara-pananana ireny antony maro no mahatonga izany raha ny fanadihadiana natao ho ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy manana fahasembanana eto amintsika le fanliana ankolaka zany misy le tiako tenenina hoe tonga any ianao dia ohatra miakara ty dia any amin'ny rihana faharoa ohatra dia miakara any raha te azo information dia miakara rihana faharoa fa tsisy hidina ho anao iteny hoe zao zay le fanliana ankolaka zany na koa ohatra zany hoe tonga le marenina dia inona atao moa dia teny amin'ny teny tany tsisy mahafantatra le izy dia izy zany anisan'ny mampakamo an'le vehivavy sembana andeha amin'ny centre de santé de base ireny dia manaonao foana fotsiny zany zay tsy haiko amin'izay tena hoe tsy ampy fahalalana amin'ny resaka hoe santé maternelle zany dia izay indrindra zany ny antony anaovana an'izao tetikasa zao zany hoe ny fiarahamonina etsy resen-dahatra ihany anaovana sensibilisation fa ny vehivavy sembana ihany koa mila entanina mba ahitako ny zony ary entanina anatona an'ireny toeram-pitsaboana ireny zany mba ahafahanay misitraka ny fahasalamana ara-pananana manoloana izany nanatanteraka atrikasa ho fampahafantarana ny tetikasa ao anatin'ny féministe en action ny afamy mandroany tanjona nisy trahan'ireo vehivavy manana fahasembanana ny zony eo amin'izay sehatra ny fahasalamana ara-pananana izay anomboka amin'ny volana desambra io ny tetikasa ary tsy farana ratsy ny volana janoary 2024
faritra roa no isitraka izany dia ny vehivavy ao amin'ny faritra loatra mangoro ary ny vehivavy ao amin'ny faritra amorony mani. Olana goavana ny anivon'ny fiarahamonina ny tsy fananany ankamaroan'ny fianakaviana lavapiringa. Raha ny tarehimarika nivoaka tsy misy afa-tsy ny iraika amin'ny 300 isanjaton'ny malagasy ihany no mampiasa lavapiringa. Mampiakatra ny tany fanaovana maloto ankalamanjana izany, manosika ny olona ihany koa anary maloto etsero ka hitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny rehetra. Fanampanazavana. Mbola manahirana eto amintsika ny resaka lavapiringa na ny toeram-pivoahana. Eto Antananarivo, fianakaviana maro no tsy manana toerana voatokana ho amin'ny fanaovana maloto. Tsy lazainy intsony ireo any amin'ny faritra. Manao maloto ankalamanjana ny olona, indrindra ireo tsy mahatakatra na tsy mahita vola aloha eny amin'ireo toeram-pivoahana iombonana na ny antsoina hoe WC public. Tafiditra anatin'ny fandaniana isan-tokantrano sasany mihitsy ny fidirana amin'ireny toerana voatokana ireny. Vokany, tsy maintsy ariana eny amin'ny lakan-drano ny rano maloto sy ny dika amin'ny alina na rehefa vao maraimbe. Mahafantatra ny voka-dratsy mety ho teraka izany izy ireo, saingy ny fahafahana manamboatra toeram-pivoahana mihitsy no tsy misy satria ny tany anorenana lavapiringa no tsy ananany. Ny kabine zay manana fa mandoa arizato sy ronjato zao no mivoaka ampipi arizato moa mivoaka ronjato. Dia rehefa ohatrany amin'ny alina dia ohatrany dia ariana ao anaty rano amin'ny po. Tsy hita izay anariana anaty dia tsy maintsy any amin'ny lakan-drano zay no manary an'ilay izy. Zay zao 520 mianaka ny ao anaty trano ray. Tena mandamy be zay satria ny olona ray ronjato no mivoaka indraindray misy mivoaka intelo ny ankizy moa nefa amin'ny atoandro tsy maintsy mivoaka ny WC. Indray andro efa malany eo amin'ny 540 zay isan'andro satria zay be dia be. Zay mana zay etsy fa mandoa voletsy. Fantrano be tsy manana. Tsisy ety. Raha atao hoe anamboatra an'izay ary zao dia ny tany anaovana an'izany efa tsisy. Tsy maintsy ronjato isaky ny andeha hoany. Atao hoe izay efa mianak'izay zao raha makany amin'ny WC atao hoe izany hoe ronjato no voaka amin'ny WC public ao. Dia atao hoe 900 eo izany na 700 eo. Dia ahoana indray rehefa amin'ny alina? Amin'ny alina aloha. Amin'ny alina aloha dia efa mandehandeha eny fotsiny ny krizy eny. Zay na mampiasa po dia izay. Dia atao hoe izany akory Tsy ary ny rehefa ny tena na ray zary moa ringa midy io amin'ny alina dia tsy taziana fa raha ohatra hoe manana ny fomba fikarakarana manokana kosa ireo manana lavapiringa. Teknika hafa tsy andanimbola no atao rehefa feno na simba. Zava-dehibe ny fisiana lavapiringa na tsy manaraka ny fenitra takiana aza hoy izy ireo. Ny mbola lavaka aloha zany zao nampiasaina. Tsy iray aloha zany teo aloha hoe nanaraka an'ilay fenitra. Fa noho ny taty aoriana dia natao azo aloha fa mihotraka le teo amin'ny sisiny izay dia natao azo lavaka le izy fa izy aloha tsy dia tena hoe problème be ohatran'ilay aty amin'ny sisisisiny ireny fa tena lavaka lalina dia misy béton sisiny ohatr'izany. Ny entretien atao amin'ilay izy aloha saribao, vovoka saribao no alefa eo. Dia tsy mamoaka fofona mihitsy ilay izy. Tena ny lavana tena angamba ny eo amin'ny 4 metra dia ny laliny angamba ny eo amin'ny 15 metra io. Ny anay WC avelany. WC hazo ireny anay. Zay moa izay ihany manala anazy rehefa feno. Ilay olona mipetraka ao aminay ihany. Dia atao hoe izy rehefa feno. Mandavaka azy tsy nenay amoromorona tatatra dia tsy metatra ho alefa mitatatra fa lavana. Raika amin'ny 300 isanjaton'ny malagasy amin'izao no manana ka mampiasa lavapiringa. Manome ivana ny fanaovana maloto ankalamanjana sy ny fanariana dika eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany. Fihetsika mampidoza ho an'ny tena sy ny hafa satria foronan'ireo karazana aretina maro raha tsy laza afa-tsy ny areti-pivalanana. Misy ny toeram-pivoahana atsangany etseroa. Ireo olona tena sahirana no tena mampiasa ny ankamaroany kanefa mbola andoavam-bola. Mbola mijanona ho nofy ihany koa anefa ny fahadiovany sy ny faharetany foto-drafitrasa. Mila fijerena manokana sy vahaolana aingina ity resaka toeram-pivoahana ity, indrindra amin'ireo toerana tsy ahitan'izany mihitsy mba tsy tara ny fahavoazana ka ny rehetra ihany no izaka ny voka-dratsy aterany rehefa avy eo. Vaovao tranga am-piarahamonina nivadika teo anelanelan'ny maro an-tsehatra sy mananara ny vedety nitondra ny tarika ho andro any olona 20 izy ireo no tao anatin'ny ity sambokely ity ka olona ena no saika tsy hita rehefa nitsoraka ny alelay vedety tamin'ny fotoana nisehon'ny loza.
Avitra soamantsara ireo olona nahina ireo raha ny fampitam-baovao ny hoahoany hariva teo ihany. Araka izany dia tsy nisy ny ahinana fohy fa samy hafa doza avokoa izy 20 mianadahy ireo atao anatin'ny vedette. Fa eo amin'ny vavaoan'ny fanatanjahantena hafakely no nitranga taorian'ny lalao fanokafana ny mondial 2022 ny fanandrina ny Qatar sy Equateur ny alahady teo raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety iray avy any ivelany. Maro tamin'ireo mpanohana ny ekipa ampirenena ekwatoriala no nahiditra am-ponja rehefa nitehaka sy ny faly nandritra ny famonom-baolina indroany sesy. Izany fihetsika izany dia nadikandry zareo Qataris ny fitondrana ao an-toerana fa miantsy sy manimbazimba ny sotoaviny. Ankoatra azy ireo dia misy Qatari maro ihany koa no nitanana am-ponja nandritra ny lalao satria niala ny toerany manoloana ny faharesena ka nosokajian'izy ireo tsy fahatokisana ny ekipa ampirenena Qatari ihany koa. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Trano lehibe iray no nirehitra tao amin'ny renivohitra Chine omaly alina. Ampolin'ireo namuniainy. Ora maro vao voafehy tanteraka ny afo. Heverina tamina toerana fanaovana sodira iray. Atao amin'ity toerana ity no nitarika ny firetana raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fahitalavim-pirenena sinoa. Afitra Solondraibe sy Toky Ramarola no mitatitra izay vaovao izay. Omaly tamin'ny 4 ariva no nirehitra ireto tranobe ireto amin'ny faritra industriel 500 km miala amin'ny Pekin renivohitra Chine. Mpamonjy vona manodidina ny 80 any toerana no fandrimbona ny fiany afo. Tsy voafehy nefa raha tsy tamin'ny 12 alina ny firetana na teo aza ny fahaiza-manaon'ireo mpamonjy vona. Raha ny fanadihadiana dia heverina ho firetana tamina toerana fanaovana sodira iray no nitarika ny firetana ka vetivety dia niparitaka ny afo. Toerana izay tsy manaraka ny fipetra rehetra mikasika ny fampiasana toerana afaka anaovana sodira raha ny fampitam-baovao ny fahitalavitra sinoa. Olona 7 no namuniainy ary nisy ihany koa ireo naratra. Ny fandrimbona avokoa ny mpamonjy vona sy ny mpitandro ny filaminana tamin'ny famoahana ireo mpiasa sy ny mponina teo amin'ny manodidina nisorohana ny loza mety ho aterany. Fantatra fa misy tamin'ireo mpiasa tao amin'ity orinasa fanaovana sodira ity no efa nahiditra ponjavonjo maika. Ny fanadihadiana hafa koa ankilany efa nisokatra androany maraina. Tapitra ny fampalalam-baovao tongo-klasy tongovavy mankasitraka fiainana araka izany hatramin'ny farany. Ny fandarana ahoana marina Global News no arahinao vetrany ao arian'izao fampalalam-baovao izao. Apex izay indray no lohanten'ny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny NBS anao anio alina. Ny tena kokoa mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampo itsy indray. Veloma tompoko.